Tamin'ity Androany ity indrindra ihany koa moa noho nitondra teny fampiononana ho an'ny vahoaka Afrika Atsimo manoloana ny nahafatesany Nelson Mandela ny Premier ministre Omer Berzika tetsy amin'ny masivoan'ny Afrika Atsimo. Ny Premier ministre Omer Berzika no nitarika ny délégation avy amin'ny gouvernemanta nitondra ny afatra ho fampiononana amin'ny vahoaka Afrika Atsimo manoloana ny nandozan'ny Nelson Mandela ny tany. Mandela izay nambaran'ny Premier ministre Omer Berzika Androany tetsy amin'ny masivoan'ny Afrika Atsimo etsy Akorondrano fa olona manana herin-tsaina sy fo mahery afaka raisin'ny rehetra amin'ny fiainana manontolo indrindra mitondra maneran-tany ny ohatra navelan'ny Mandela ho ny Premier ministre. Ohatra lehibe ho an'ny tantaran'izao tontolo izao ary angamba fanomezana avy amin'Andriamanitra ho an'ny taranaka mifandimby satria ny zava-bitany ny ainany ary ny ohatra izay apetrany ka afaka ho raisiny rehetrarehetra amin'ny fiainana manontolo fa indrindrandrindra ny mpitondra maneran-tany dia zavatra tsy hita spesialy tsy misy teny ahafahana milaza azy fa ny ao anatin'ny saina sy ao anatin'ny fo angamba no afaka ilazana an'izany satria be dia be ny teny be dia be ny fihetseham-po izay ao anaty saina ao izay tsy vavoaka satria tsy tafavoaka satria betsaka loatra ohatrany tsy afaka hitenenana an'izay miseho ao anaty. Ny lazako an'izany zavatra rehetrarehetra zany dia mba hanambarako eto ny fihetseham-po lalina ny alahelo lehibe amin'ny andalan'ny tompolahy Mandela fa koa ny hafaliana entina fanantenana be ho an'izao tontolo izao ho atsika mahantra indrindrandrindra satria raha ohatra ka makatahaka ampamendrehana ny fiainany ny ohatra izay navelantsika dia ataoko fa moramora ny lalana ahafahantsika mifanometanana mifandray mifamela miara-mizotra mampandroso ny tanindrazantsika zay zany natonga nitarika ny governemanta teto ary naneo tamin'ny masivo sud-afrikanina teto ny fiaraha-miory amin'izareo fa koa ny fiaraha-mifaly nanana olona tahaka ny Mandela. Raha tsy hiviny omaly dia nisy nihetsika goavana fahatserovana Nelson Mandela izay nitanterahana tao Soweto, Johannesburg. Fotoana izay natrehan'ny sekretera jeneraly firenena mikambana ny filohan'ny voamerany vondrona Afrikanina ary ny filoham-panjakana maro avy amin'ny firenena samihafa toy ny filoha Amerikanina Barack Obama, ny filoha Frantsay François Hollande, ny Premier ministre Britanika David Cameron sy ny maro hafa. Tsy nisy kosa ny solotena avy amin'ny fanjakana malagasy nanatrika io lanonana io. Raha ny fampitam-baovao avy amin'ny ankolafy Ravalomanana dia anisan'ny olona nasaina tamin'io fotoana omaly tao Soweto io ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Amin'ny alahady fa 15 Desambra avy izao no tanterahana amin'ny fandevenana amin'ny filohan'ny Afrika Atsimo teo aloha Nelson Mandela nafantatra amin'ny solona anarana hoe Madiba.